Vatsim-panahy etny pasteur Ratovelo Roger. Iaraka ivavaksika toko. Dia rahalahy zary voninahitra no atolotra ianao ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masina ry anaty mpisaoranao indray no ny hafanomezanao anay andro vaovao. Fotoana sarobidy ho anay tokoa mantsy Jesosy, izao maraina izao ahafahanay indray mianika ao anatin'ny teninao, ahaizanay ny tena sitraponao. Misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny fitahinao anay tsirairay aby, ary mbola nahafahanay indray hanatrika anao ankehitriny. Mangataka famindrapo sy famelan-keloko aminao nefa izay amin'izay rehetra vitanay teo anatrehanao, satria fantatray Jesosy fa tsy misy marina izay na dia iray ary. Ka ny famindraponao ihany, ny famelan-keloko no hahafahanay mandray atsakany sy andavany ny afatra izay tianao atao ao anatin'ny fiainana feno fahatsarana. Dia tahio ny fotoan'androany, fehezo ny fotoan'androany, ary indrindra hamasiny ny teninao mba hisy fiantraikany aminay tsirairay aby izay andre ny afatrao. Dia tahio ny fehizavatra rehetra Jesosy sy ny fitaovana rehetra mba ho lavorary atsakany sy andavany azahoanay manatanteraka izao fotoana masina izao. Dia amin'ny anaranao Jesosy velona avy any Nazareta no mitrana izavavaka izany. Aleluia. Amen. Dia mbola mpitiavana trandriavana no iarabanantsika, ary faly manonona ny fahasoavana ao mba-ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika ho amin'ny isam-baravarana ary isa-tokantrano. Ny boky ny filazantsarany Jaona toko 7:5-7 no vatsy no meny tompo antsika indray izao maraina zao. Jaona toko 7:5-7. Hoy ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy ahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Amen. Tao anatin'ny toriteny izay nataon'ity evanjelista anglisy fanta-daza iray tamin'ny taonjato 720 no nilazany hoe tsy misy aminareo izy nanao fifanarahana tamin'ny fiainana. Raha nisy nanao an'izany dia asehoy ny porofo. Ary dia tsisy navaly ny rehetra, dia hoy izy hoe tsy misy ve? Raha tsy misy ary dia avelao aho. Ho ihany izy, avelao aho mba hanao fananarana lehibe. Ho an'ny maro aminareo dia efa miariva ny andro. Hoy hatrany ity evanjelista raha nanao ny toriteniny. Tazako eto izy, fa maro aminareo no efa fotsy volo. Ry sakaiza isany, no ve ianao eo atokotany baravaran'ny lanitra hozy izy, sa eo ambavady ny elo mandrakizay. Manoloana izany fantahina mifono teny mahery izany ry havana, dia te hiantso ny mpiaino azy sy ampitandrina azy ity mpitoroteny malaza ity, ny amin'ny asarobidy sy ny mahamaiky ny safidin'izy ireo, dia mbola misy ny fotoana ahafahany hanao izany safidy izany. Amin'izao fotoana izao dia toa tsy azo atao intsony ny miteny tahaka an'izany, fa ezahana fatratra ny tsy hanafotoina ny olona, ka amboarina ho malefadefaka koa ny fanambarana ny filazantsara, ary indrindra toa ezahana tsy hitenenana momba ny fijaliana mandrakizay. Ny marina nefa ry havana dia tsy manova ny zava-misy tena marina ny fanamboarana ny filazantsara, ary ny fomba fiainantsika dia tsy maintsy hisy valiny mandrakizay. Valiny na ho amin'ny fiarahana mandrakizay amin'ilay Andriamanitra fitiavana sy fahazavana, na ho amin'ny fijaliana mandrakizay lavitra azy. Ary izany no zava-marina ka ambara amin'ny Baiboly, ary tsy maintsy ambara mazava arak'izay azo atao, satria izay ahafahafinao ihany no jinjainao. Ary izay no tiana ambara amintsika mpiaino ankehitriny, hoe ataovy ireny safidinao dia mbola manana fotoana ianao safidy entitra ary safidy tsy misy teritery.
fa hoy mantsy ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Romanina 10:15 hoe amin'ny anaran'i Jesosy, raha manaiky amin'ny Jesosy sy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Nandritry ny 12 taona tokoa mantsy dia nanenjika dokotera Tetsteroy ity olona iray ka nandany ny fananany rehetra tamin'izany kanefa vao maika ny omby ny aretina. Iza moa io olona lazainy filazantsara telo voalohany io ry havana? Vehivavy iray tsy maninona izay mety ho anarany sy ny taonany, tsy maninona izay fiaviany na varim-piainany, fa ity vehivavy ity dia izao sy anao. Eny ny olona rehetra izay marary amin'ny fahotana, ilay aretina tsy mety sitrana ka mitarika ao amin'ny fahafatesana satria fahafatesana no tambony ota. Ary dia variana mitady fanasitranana etsero avokoa. Ary dia izao no fandehany tao anatin'ny vahoaka maro be dia indro fantatry ity vehivavy ity ilay anankiray feno fahefana. Dia hoy izy anakapo hoe na dia ny fitafiny ihany aza no voatendriko dia ho sitranao. Noho izany dia nandroso moramora izy, tsy niraraina izay rehetra sakana teo amin'ny manodidina azy fa nisafidy ny androso izy, nanatona sy nikasika ny fitafiny ka dia sitrana avy hatrany izy. Ianao ihany koa ry havana, mety ho efa imbetsaka angamby ianao no nentina nanatona an'i Jesosy saingy tsy mbola nikasika azy. Izany hoe tsy mbola nanana fifandraisana manokana taminy dia ilay fifandraisana amin'ny alalan'ny finoana marina, fifandraisana amin'ny alalan'ny safidy tena marina, fifandraisana amin'ny fanapahan-kevitra ny anaraka azy tanteraka. Maro tokoa mantsy ny olona izay nanaraka sy nanodidina an'i Jesosy ary mety nikasika azy saingy tsy mba nisafidy ny aiky ny fahotany ary tsy nisafidy mba ino ny heriny sy ny fitiavany ka tsy nahita fiovana teo amin'ny fiainany. Izao anefa rehefa isitrana ilay vehivavy dia lasa nandeha tsy niteniteny. Nampiato azy Jesosy, mila milaza ny olany mantsy ity vehivavy ity ary manambara ny ezaka rehetra efa nataony ka tsy nahitany vokany. Ary indrindra anambara fa i Jesosy no mpamonjiny. Ianao io koa ry havana, efa eo akaikin'i Jesosy ianao. Move ianao ifangaro aro fotsiny amin'ny vahoaka izay tsy miraika fa miorakoraka lalandava, sa isafidy ny aiky amin'ny keri-po fa mpanota tahaka ny olombelona rehetra ka toky an'i Jesosy fa nasitrana anao hanafafanao izy. Mpiainy malala ny vatsy eo, hoy ny mpitory-teny hoe ary tsarovy ny mpanao anao amin'ny andro fahatandranao dia mbola tsy tonga ny andro mahory ary tsy mbola miatra ny taona izay anaovanao hoe tsy sitrako izao. Ka ny vovoka dia iverina amin'ny tany ho toy ny teo, fa ny fanahy kosa iverina amin'Andriamanitra izay nanome iny. Dia ho avelanao sy ekenao aingaive ny fanahinao. Samy matadidy isika ilay fiteny malaza izay manao hoe azandrasana ho rapitso izay azonao atao anio e. Ary azo amarinina amin'ny zava-lafim-piainana maro izany, indrindra mikasika ny zava-dehibe izay mety tsy azo ho tanterana intsony aoriana. Manahoana tokoa moa re ny fiazakazahany fianakaviana mividy fanafody rehefa azo ny taratasy pitsaboana nomeny dokotera ho an'ity havana efa marary mafy, fa tsy andrasina ho rapitso satria samy mahafantatra fa mety ho zava-doza ny hafarany raha manao atsirambana ny taratasy nomeny mpitsabo io ny fianakaviana. Ko dia nahoana moa re rehefa mikasika ny famonjenany mandrakizay, ny famonjenany fanahy no arenesana mandrakariva ny valiteny hoe mbola aloloatra re ny fiheverana an'izany zao hoe aleo loha rehefa akaikaiky kokoa. Ny fahafatesa aleo rehefa tena ho fotsy volo manjoko mihitsy. Mety ho fantatsika raha ve ny fiavindra fahafatesa tsy mba mampandre mialoha mantsy izy. Ary mazana dia ny hoe tsy nampo izy na mandrakariva ny tenindra olombelona
manoloana ny fahatongavana. Mitaona ny tsirairay ara-ny afatry ny tompo androany. Andinika ilay olana lehibe indrindra, dia ilay fihaonana amin'Andriamanitra masina sy marina. Ao an-trano raiky misy toerana maro ho Jesosy. Andehanamboatra fitoerana ho anareo aho. Toerana ho anao izay mihaino izao vatsy izao izany. Vonona venao hitoetra amin'izany fitoerana masina izany? Aza miandry e! Fa ataovy haingana dia haingana ny safidinao, ka hitenenanao hoe manaiky ary minao fa ianao Jesosy no tompoko sy mpamonjiko ahy. Amen. Ry Andriamanitra, ray zanaka ry fanahy masinao, misaotranao indray izay no ny amin'ny hafatra izay nomenao anay vao miratra ny masonay. Fa misy tokoa mantsy vao miratra ty masonay ty dia nisafidy ny amin'ny fiainan'izao tontolo izao no tena ho ataonay. Dia mpametimety ny fiainanay no ataonay, fiainanay izay ho levona araka ny nambaranao teo. Fa ataonay tsinitsinina ilay fanahinay. Androany ianao dia manambara aminay fa mipetraka manoloana anay ny safidy. Ary isan'andro ianao dia miteny misafidiana amin'ny fiainana dia ho velona ianareo. Mangataka anao ary hafanay masino, vangino ny tsirairay mba tena hanapa-kevitra hifidy ianao fanahy masina, hifidy ny fahavelomana, hifidy ilay fiainana mandrakizay. Mety handalo fahaterena amin'izany, mety handalo fahasarotana amin'izany, fa ny tanjona Jesosynay dia ny mba hahita anao tena hiara hipetraka aminao, satria efa nomanao anay tokony ny toerana sahaza ao anay tsirairay aby. Mankasitraka Jesosy, voaray ny afatra finoa ny fanahinao masina ary izay tsy hanahana tsony manoloana ny safidy, fa anio dia ny anio dia hiten'izay hoe hanompo anao izay, hanaraka anao izay. Misaotra Jesosy io. Apetraka ny fiainam-pilatananao ny fiainanay androany tontolo ary ka na inona ka sainy tsirairay atao dia anao misy hanamarina ny teninao. Aza matahotra fa zaho ombanareo mandrakarivo ary hibitsika ao aminay foana ianao, ka hiteny hoe tia ny lalany ka izory dia hita fiadanana ny fanahinareo. Dia mankasitraka Jesosy malalo, mankatela tompo-palalo ary dia mametraka ny fahasalamanay tsirairay aby. Mety misy tena ao anatiny aretina Jesosy amin'ny toerana izay misy azy ihany. Ianao tsy mba diso adresy araka ny teniko aminao isan'andro isan'andro. Tendreo amin'ny totananao ma Jesosy, ahafahandray manavao fandloran-tenany ary atsapany fa mbola tia anazy mandrakizay ianao, satria Andriamanitra tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay ilay Jesosy ivavahanay. Na misy kosa re mandalo amin'ny fahasarotana amin'ny endrika maro samihafa, amarino fa ianao le efa nanafaka ny tsirairay amin'ny safidy izay anaraka anao ho vonaitry ny anaranao. Ary dia tonoiny amin'ny tsotranao masina Jesosy malala, ka hitenenanao amin'ny mandehana amin'izao herinao izao, ary aza miala amin'izay nandidiko anao, na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, mba ho ambinina ianao amin'izay rehetra alehanao. Dia tanteraka amin'ny tokoa izany Jesosy, fa dia tolotra ianao ny tera sy ny anjara voninahitra izay ianao hatramin'ny voalohany dia ianao mandrakizay. Amen.